fanompoam-pivavahana ho an'Andriamanitra eto amin'ny radio vaovao maso. Anio iarahantsika amin'ny mpanompon'Andriamanitra Ndriana Charles mivady. MIFOHAZA marina ary aza manota. MIFOHAZA marina ary aza manota. Fandarana atolotry ny mpanompon'Andriamanitra Ndriana Charles mivady. Amin'ny fofeno fifaliana sy fitiavana indray ry havana no hiarabana antsika rehetra mbola nahatratra izao andro anio izao afahantsika mifampitantana eto amin'ity onjam-peo dia vaovao masoty indray dia misaotra an'Andriamanitra isika ny amin'izany fitiavany asehony amiko sy aminao izany mbola amin'ny rano foto izao. Andeha hamaky ny salamo faharaiky amby sivifolo sika Dindindiny fa 420 ka hatramin'ny fa 420 vakina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Satria izao no niraiketan'ny fitiavany dia hamonjy azy aho, hanandratra azy any amin'ny avo aho, satria mahalala ny anarako izy, hiantso ahy izy dia hamaly azy aho. Ho aminy aho raha ory izy, hamonjy sy ame voninahitra azy aho, hovokisako fa ela velona izy ary asehoko azy ny famonjeko. Amen. Vavaka isika rehetra tompoko. Saotra tera laza no tolotrainao Andriamanitra. Ny amin'ity andro an'ity indray mbola ahafahanay mitodika eo aminao miantso ny anaranao. Misaotra indrindra ny amin'izay rehetra mitantananao ny fiainanay indrindra mbola mahavelona ainanay toy izao. Mbola velona trapamonjena, mbola velona hanary ny teninao ary mbola velona tokoa ho irahanao sy anao ny asanao. Dia misaotra ny amin'izany famindrapo izany. Fa tsy avy aminay tokoa ny mahavelona anay toy izao fa noho ianao izay mbola mamindra fo aminay ka te hanovanay, te hampatsiahanay ny zavatra rehetra tokoa. Dia apetraka am-pelantananao ary fiainanay rehetra. Ny mombanay, ny mahakasika anay, ny hoavinay rehetra dia ambany indra fonao mandrakariva. Ary tsarovo koa izao fandaharana izao mba ho amin'ny fanatrehanao tokoa. Izay rehetra mandreny feonao dia fenoany fanamasinao mba azahoany bebaka eo anatrihanao, azahoany manantona anao fo mahitsy tokoa. Ary tsarovo ny mpanomponao izay manao ny fandarana dia ny fananao masina ny asa ao anatinay ka tsy misy ho voambara sy voaresaka sy voateny eto fa tsy ny sitraponao rery ihany. Dia amin'ny anaran-tsoanao ry Jesosy Kristy Tomponay no angatahany izany vavaka izany. Amen. Andriamanitra tokoa ry havana dia fitiavana. Tena fitiavana izao Andriamanitra ao arak'izay efa nambara tamintsika teo fa tena mamindra fo izy. Matoza ianao mbola velonaina dia izao foana no ambarako amintsika hoe fitiavan'Andriamanitra izany. Tsy misy avy amintsika, tsy misy hoe satria izaho marina na satria izahako ny hafa noho ny hafa fa satria izaho amin'ny ran'Andriamanitra foary mbola fitiavany, mbola havelomantsika toy izao. Ndriana raha mamonjy dia resy lahatra tamin'izany fa tena Andriamanitra fitiavana. Hiaraka hihira isika, hanandratra ny feontsika tokoa, hanaporofontsika tokoa ny ao amin'ny fontsika hoe tena fitiavan'Andriamanitra. Ndao ary Andriamanitra fitiavana, ndriana raha mamonjy. Come
isan'andro isan'andro dia mahazo tenin'Andriamanitra teo amin'ity onjam-penotra vaomasoa ity isika, ary isam-potoana koa dia misy lohahevitra omeny ny tompo antsika mba ahafahantsika miorina tsara. Izany anie ny antony havelomantsika e, tsarovy tsara fa matoa izao sy ianao mbola vela dia tian'Andriamanitra hiorina tsara, hitomba amin'ny finoana, hiavao isan'andro isan'andro, ary araka ny tenin'Andriamanitra hiavao isan'andro isan'andro tsika, andeha amin'ny fanavaozana ny saina mba hamantarantsika ny sitrapon'Andriamanitra ilay tsara sady akasitrahana ny marina. Izany no antony havelomako sy havelomanao indrindra afaka mbola manaiky irahan'Andriamanitra, irahan'ny tompo mba hanao ny asany, irahan'ny tompo mba hitaona ny olona ho aminy. Izany anie ny antony havelomantsika izany aby e, fa tsy hoe velona tsika mba hanao ny sitrapon'ratsitsika na hanao ny sitrapon'ny tenantsika, fa hanao ny sitrapon'Andriamanitra. Tsarovy ry havana fa ny olona tena mifantony, mifototra sy tena manantena an'Andriamanitra sy ny olona tena miorina amin'ny finoana dia tsarovy tsara fa ny tompo tsy mba mandao izany olona manantena izany. Androany ary ho voboasan'ny mpanompon'Andriamanitra amintsika indray ny lohahevitra hoe ny tompo tsy mandao izay manantena azy. Fampanantenana lehibe izany. Dia aoka tsika nongilana ny sofintsika, angataka mandrakariva ny fanahy masina, azahoantsika mahazo tsara aloha ny tenin'Andriamanitra, ary indrindra afaka inoko izay teny fampanantenana homen'ny tompo androany hoe tsy mandao an'izay manantena azy izy. Alohany handrenesantsika izany tenin'Andriamanitra izany izy moa tsy te hihaona amin'ny tompo. Ny fihaonantsika amin'ny tompo anie dia izy miteny amiko sy miteny aminao e. Ao amin'ny firana FFPM 420 tao dia misy an'izany ira hoe tompo mba te hihaona, tompo mba te hihaona amin'ny tompo isika, andao ary hifantoka tsara dia hihirana izany hira izany, ary afaka mandray koa tsara izany tenin'Andriamanitra izay ho toriana sy ho voasapoasana amintsika izany. Tompo mba te hihaona, andao ary.
Tenao ni olonao kane orando ataona ampombai ny teninao ny fanahinao irao aminay zany talao mba vokiso zavatsoa ny mangeta etanao mba vokiso zavatsoa ny mangeta etanao. Ivavaka tsika riavana amin'ny fanatrehanao Andriamanitra no fahafokisan'ny mpifaliana ho anay. Soranay manokana ianao amin'ity fotoana sarobidy mbola nomena ho anay ity, fa Andriamanitra fitiavana tokoa ianao. Andriamanitra tsy mba mandao anay ianao na amin'ny mora na amin'ny sarotra, ary izany indrindra no atsapahanay fa eo anilanay mandrakariva ianao ary tsy mahafoina masaraka anay. Manantona anao zay ankehitriny satria mahatsiaro fa tsy tanteraka. Ko raha ambara ny teninao, mangataka ny fanainao masina zay mba ho arotsakao, ahafahanay mamantatra ny tena sitraponao. Dia manatrefeno ianao zao fotoana izao, ho voninahitra ananao. Amen. Ry ava malalo amin'ny Tompo, mbola ho ampitomboana amintsika mandrakariva ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy Tompo. Amen. Raky nambarany mpitarika teo ry havana ny lohahevitra lehibe zay nomeny ny Tompo atsika indray tamin'ny teny ity dia ny hoe ny Tompo tsy mba mandao zay manantena azy. Ny Tompo tsy mba mandao zay manantena azy. Ten'Andriamanitra tandrify an'izany ry havana dia ny Salamo 7:30, ny 4 ka hatramin'ny 7. Salamo 7:30, 4 ka hatramin'ny 7. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesoa. Ary miravoravoa amin'i Jehova ianao, dia omeny anao izay irin'ny fonao. Ankino amin'i Jehova ny lalanao, ary matoky azy fa ataony tanteraka. Ary ampiseho ny fahamarinanao tahaka ny mazava izy, ary ny rariny ho anao tahaka ny tatovonana. Miantombena tsara miandrin'i Jehova ianao, ka manantena azy. Aza tehitra amin'izay ambinina amin'ny lalany, dia amin'izay olona manao sain-dratsy. Amen. Ny 7 ry havana no tena tsindritsika ao anatin'izay Salamo 7:30 zay, dia ny hoe miantombena tsara miandrin'i Jehova ianao, ka manantena azy. Amen. Tsy lany amamina tokoa ry havana ny tenin'Andriamanitra, fa manana teny tandrifo antsika tsirairay avy ho amin'ny fiainantsika sy ny vanim-potoana izay iainantsika ny Tompo ry havana. Manana teny tandrifo mena antsika foana izy, na amin'ny fotoan-tsarotra na amin'ny fotoana izay iravoravoantsika. Izao vanim-potoana izao ry havana dia vanim-potoana anisan'ny mahavery hevitra ny maro, mahadiso fanantenana ny sasany, ary mampiravoravo tanana ny olona maro aza izao taon-jato iainantsika izao. Kanefa soa fa manana ny Tompontsika ry havana, izay mampiakatra ny fanantenana eo amin'ny fiainantsika. Ary tsy manan-kantenaina fa tsy ny eo amin'ny Tompo ihantsika raha amin'izao vanim-potoana izao. Matsy ny tenin'Andriamanitra ry havana hoe raha amin'izao fiainana izao ihany manantenantsika ny Kristy, dia mahatra noho ny olona rehetra itsika.
endrika lehibe zay mifandringotra ary tsy afa-misaraka ny finoana sy ny fanantenana ry havana. Fa ny finoana tokoa mantsy ry havana, io ny fahatokina amin'ny zavatra antenaina. Zany ny tenin'Andriamanitra ry havana. Ny finoana, io ny fahatokina ny zavatra antenaina. Ny amin'ny Hebreo 1:12 ihany no ahitantsika an'izany ry havana. Fa ny fanantenana, io tsy mba mahamenatra ry havana. Fa tena asan'ny fanahy masina ao anatin'ny olona zany fanantenana zany. Ary arak'izay voalaza teo dia tsy afa-misaraka io fa mifandringotra ny fanantenana sy ny finoana. Fa ny olona manam-pinoana ry havana no afaka manantena. Zay no azo adino. Fa raha tsy manam-pinoana ianao tsy mba afaka hanantena ny zavatra ho avy sy ny zavatra ho azonao ry havana. Rehefa misy olona maniry zavatra anankiray, tsy afaka hanantena azo an'iny izy ry havana raha tsy ao anatin'ny tena finoana. Ary tsy afa-misaraka ireo. Ary zay le ry havana no azo lazaina hoe tena teny fikasam-pamonjen'Andriamanitra izany fanantenana zany. Satria mifandringotra amin'ny finoana, tsy afa-misaraka ireo. Mantso Paoly apôstôly ry havana ny Filipiana 2:17 hoe fa Andriamanitra no miasa ao anatinareo na ny fikasana na ny fanaovana antanteraka ny sitrapony. Atanteraka ny sitrapony. Raha tsy Andriamanitra ny miasa ry havana, ninona fikasan'ny olombelona dia zao verimaina foana zany. Fa rehefa Andriamanitra ny miasa dia zao izy no mahatanteraka ny sitrapony. Ary ny sitrapony ihany no ko tanteraka eo amin'ny fiainantsika ry havana. Dia ho ny soratra masina araka ny tenin'Andriamanitra zay anjarantsika eto, dia le mety ombena tsara miandry an'i Jehovah ianao ka manantena azy. Davida ry havana no ampanoratan'Andriamanitra izao salamo 7:30 zao. Salamo fiderana, teny fampaherezana, teny fanandratana ho an'ny olona zay manantena, manana ny finoana amin'izany fanantenana izany. Teny fampaherezana an'izay olona efa trotraka reraka amin'ny fiainana amin'izao vanim-potoana izao. Dia mampahery tokoa zao tenin'Andriamanitra zao. Mba hiravoravo ianao amin'ny fanananao an'Andriamanitra, fa izao ny vokany, omeny anao zay rehetra reny fonao. Ny fanakinanao an Jehovah zay lalanao, zay rehetra ho ataonao ry havana, ary ny fanananao fahatokisana, no azahoan'Andriamanitra manatanteraka ny fanirinao. Zany ny tenin'ny mpanao salamo, zany ny tenin'ny Davida eto ry havana. Fa mampahery zao tenin'Andriamanitra zao. Ary manavao indray ny fiainantsika ho amin'ny fanantenana zay rehetra efa manary toky, zay rehetra efa very fanantenana androany ry havana. Tena mampahery atsika izao salamo fiderana nataon'i Davida izao. Fa Andriamanitra tsy mandao araka ny hira zay nianoantsika tamin'ny voalohany teo. Andriamanitra tsy mba mafoy antsika, fa izao zay rehetra tena mifikitra aminy, zay rehetra tena mino azy, io no manana ny fanantenana ry havana. Aza mitoetra foana amin'ny fahatrotrahana sy ny faharerahana amin'ny fiainana ry havana, fa banjino le Jehovah Andriamanitsika, tsy banjino Jesosy Kristy, le tompon'hery sy ny fahefana ny an-danitra sy ny ty an-tany. Izay no ananantsika fanantenana ry havana. Mbola verina ihany tenin'Andriamanitra te raha amin'izao fiainana zao ihany no anantenantsika an'i Kristy dia zao mahatra noho ny olona rehetra isika. Zany hoe tsy nitany masontsika ny fanantenantsika, fa Jesosy Kristy le tompon'ny fahefana. Ary zay no mahatonga ny Davida nanoritra an'izao ary nampafantatra antsika ao anatin'izao 5:7 zao hoe miatombena tsara miandry an'i Jehovah ianao ka manantena azy. Miatombena tsara miandry an'i Jehovah ianao ka manantena azy. Matotonga amintsika zao tenin'Andriamanitra zao ry havana dia betsaka ny tsy mitombona. Ohatsy tsika malagasy hoe tsy mahatombo-tsiraka, finy atsy finy aroa. Rehefa tsy hita kely ny vokany amin'ny fivavahana ao amin'ny fiangonana anankiray dia lasa indray mitady fiangonana hafa. Ny sasany ary moa dia manao fitandro sady amin'ny dadarabe no mivavaka. Tsy izany ry havana no dia davy ny tompo amintsika, fa miatombena tsara miandry an'i Jehovah ianao manantena azy. Tahaka an'izany anie ry havana ny fiainan'ny zanak'Adaly, natonga n'le tena tantara ny zanak'Adaly, dia le tsy mahatombona
le tsy nahandry an'le programan'Andriamanitra teo amin'ny fiainany fa lasa ny laninana anao amin'ny fiainan'izao tontolo zao. Ny arena de le lova amin'ray aman-dreny nitakina mihitsy aza hoe omeo azy na mbola teo ary ny fahaveloman'ny ray aman-dreny, tsy nahatombona, tsy nahatoetra tsara, tsy niandry an'le programan'Andriamanitra teo amin'ny fiainana, any ka ny fiafarany tena nampalahelo. Fa nihinana ny aniko soa, fa izao kosa tsy nahafoinana saraka azy ny ray aman-dreny, mbola nampiakanjony meny kapa tsara na meny peratra. Zany ane ny fitiavan'Andriamanitra tahaka an'izany, ary mihoatra lavitra noho izany ary ny fitiavan'Andriamanitra anao ry havana. Rehefa mitombona tsara ianao miandry an'i Jehovah Andriamanitra, miandry an'i Jesosy Kristy, fa ny tompo tsy mba mandao zay rehetra manantena azy ry havana. Loha hevitra sarobidy zany ry havana. Anahoana moa ny fiainan'le jamba rao lahy teo amin'ny tsisin-dalana? Heverin'ny olona fa olona efa very zany jamba izany, fa izy reo lahy tao anatiny tao de nanana ny fanantenana lehibe. Fa rehefa mandaly Jesosy Kristy de tsy maintsy handray ny famonjeny izy, ary de nahandry izy, niandry izy, nahatombona tsara izy, ary rehefa nandalo Jesosy Kristy de niantsoantso izy hoe mamindrafo aminay, mamindrafo aminay. Ary de eny Jesosy Kristy zany fitarainana zany, ary de natsony izy, nampahiratra ny jamba Jesosy Kristy. Rehefa malala mba ataovy tahaka an'ilay jamba nanana ny fanerina sy nanana fanantenana mandrakariva ny fiainantsika ry havana. Ny jamba aza ry havana hoe verina hoe tsy ho sitrana intsony, tsy hiratra intsony ny masony, fa mbola nanana ny fanantenana izy, ary nodivetiny zany fanantenana zany, satria Jesosy Kristy mivantana mihitsy nanatrika azy ary nikasika ny masony, nahasitrana ny masony ka nahiratra izy mirala. Tahakan'izany tena fanantenana ry havana, zany ny tena fanantenana. Ataovy tahakan'izany ny fiainantsika amin'izao vanim-potoana izao, manana ny fanantenana lehibe zany fanantenana zany. Inona no antony ry havana? Satria nanana ny finoana lehibe izy mirala, fa mpamonjy ary mpamonjy mora azo indrindra Jesosy Kristy. Nanana finoana matanjaka izy, fa tsy maintsy hamonjy azy ny tompo ry havana, da tena hiratra tokoa ny masony. Hery lehibe no azontsika ry havana amin'ny alalan'izao tenin'Andriamanitra zao. Fa manahoana ny fahavononantsika amin'ny fiatombenana, fiatombenana amin'izany hoe fiandrasana an' Jesosy Kristy zany. Miandry ny programan'Andriamanitra, zay nge ny sarobidy indrindra ry havana, zay ny sarobidy indrindra. Nanahoana moa ny fiainan'i Joba ry havana? Mafy ny fiainan'i Joba, naharitra ny fizahn-toetra nataon'Andriamanitra taminy, tondra ny fangiry firina mandritra ny taona maro Joba, fa niandry an'i Jehovah izy, niandry an'Andriamanitra izy, nitombona tsara izy, ary lobavy izy. Fa hatr'izay de fandrenesany sofikianina renesako anao, fa ankehitriny kosa de ny masoko ny mahita anao, ny odiventiny ny fiatombenan'ny Joba zay niandry an'i Jehovah ry havana. Sarobidy zany ry havana. Ary rehefa mieritreritra amin'ny fiafarany Joba de tena nafinaritra, nafinaritra, satria ny fiainany rehetra de zao lasa tsara lavitra noho zay efa niainany hatramin'izay ary. Raka ny tenin'Andriamanitra ary Jehovah nitahany ny hafarany Joba mihoatra noho ny voalohany aza, tena sarobidy zany ry havana. Zany ny fiainan'i Joba, satria nitombony izy, toetra tsara izy, niandry an'i Jehovah izy ry havana, ary nanana ny fanantenana foana izy, fa mbola hiratra ny fiainany ry hava malala. Manana fanantenana, ianao zay miravoravo tanana io, ianao zay kivy io, mety ao anatin'ny aretiny ianao, mety ao anatin'ny olana ianao, betsaka ny SMS tonga amin'izao fotoana izao ry havana, evesara ny trosa, lazo naretina ny olona. Manana fanantenana tahaka ny Joba ry havana. Fa ny Joba ny fiainany rehetra, na ny zanany aripaka, ny fananany tsy nisy intsony, fa izao mbola niandry izy, nitombona tsara izy niandry an'i Jehovah, ary ny fiafarany Joba de tafavoaka tamin'ny fiainana. Nahiratra, nihiratra ndray ny fiainany ry havana, mihoatra lavitra no miteo aloha aza. Zany ny fanantenana lehibe, ampanantenan'ny tompo antsika ao anatin'izao tenin'Andriamanitra izao ry havana. Fiainan'ny zanak'Israely nge ry havana de zao, tsy mba nanana fanantenana teo amin'ny fiainana mihitsy,
ny monomonina zay rehetra natao ara de tsy mba nananana fanantenana na de te ho ary Mosesy zay ndrahan'Andriamanitra anavitra azy de zao tsy mbola nanana fanantenana ihany izy fa mbola ny monomonina tamin'ny Mosesy hoe maninona zay no entinao aty nga tsisy fasana any amin'ny toerana zay misy anay any Egypta any ho faty aty ange zay alohan'ny hoe maty any Egypta tsy entinao aty amin'ny tany tsy misy ninona aty ozany mpanao salama hoe manantenany Jehova ry Israely fa eo amin'ny Jehova no misy ny famindrapo zay fanavotana be zany ry havana fampanantenana ary ny fiafarany zanak'Israely manao any tonga tany amin'ny tany Kanana ihany manana fanantenana aza mba miravoravo tanana tahaka ny zanak'Israely ry havana fa manana fanantenana tahaka ny Joba zay nitondra ny mafy teo amin'ny fiainana fa nihiratra ny maso nihiratra ny fiainany mihoatra lavitra noho ny tahin'Andriamanitra azy taloha ary mbola tahin'Andriamanitra azy tahaka n'izany no fanantenantsika ry havana fa mihoatra lavitra no tahin'Andriamanitra anao amin'izao fotoana izao no mbola tahin'Andriamanitra anao amin'ny fanantenana no avy ry havana fotoana mety zao ry havana itotiantsika amin'Andriamanitra aza mba manary toky raha amin'izao fiainana zao aza mba very hevitra ry havana fa ny hevitra tsara indrindra de le fiverenanao amin'Andriamanitra ny fibebahana irery any ny fiantorana tanteraka amin'ilay tomp'Andriamanitritsika ananatsika fanantenana lehibe Andriamanitra tsy mba mandao ry havana ary za mihitsy ny tenenan'i Jehova Andriamanitra tamin'ireo zanak'Israely reo efa izao manana ny hevitra iverako anareo ho Jehova de hevitra tonga fiadanana fa tsy loza mba hanome anareo fanantenana ny amin'ny farany hanome anareo fanantenana ny amin'ny farany ny olona ry havana dia matoa tsy manam-panantenana de ny androany ihany ny sitany ny androany ihany ny jereny fa tsy mihevitra an'le ho avy izy fa izao tahaka an'izany tenin'Andriamanitra Jehova Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely zany de Jehova Andriamanitra manana ny hevitra iverana ny fiainantsika mandrakariva de hevitra tonga fiadanana fa tsy loza mba hananantsika fanantenana ny amin'ny farany ry havana fa tsy zao hita amin'ny masontsika izao hoe tsy zao ny tompo-teny farany amin'ny fiainantsika averina foana zany ry havana tsy ny hitan'ny masontsika ny tompo-teny farany amin'ny fiainantsika fa Jesosy Kristy zay mitantana ny fiainantsika Jesosy Kristy zay efa namonjy antsika nomboana teo amin'ny hazo fijaliana io aza mba kivy amin'ny fiainana ry havana teantsika ny tompo ry havana raha mipetraka amin'ny fahaverezan-kevitra eo anao de zao tovy amin'ny olona tsy mivavaka ihany ka indraindray ny olona tsy mivavaka ary indraindray mbola manana fanantenana itsika mivavaka tsika manana ny Jesosy Kristy indray ve ry havana ny tsy manana fanantenana androany ry havana mitoerana tsara mitombena tsara miandry an'i Jehova ianao fa azo zany fanantenana lehibe zany miatombena tsara miandry an'i Jehova ka manantena azy fampanantenana mampahery antsika izany tenin'Andriamanitra izany ry havana tsaro fa tsy tonga ho azo anao tsy tonga ho azo ho asy anao zany tenin'Andriamanitra zany fa mitondra fampaherezana manokana ho an'ny fiainantsika eritreretintsika foana hoe andro sarotra zao ry havana andro farany zao seho daholo ny zavatra manahirana rehetra fa izao hoe rehefa mitombona tsarintsika miandry an'i Jehova manantena azy mihiratra ny fiainantsika ry havana mihiratra ny fiainantsika ny tompo tsy mba mandao antsika ry havana fa androany miteza miverina amin'le fitiavana voalohany de le fitiavan'Andriamanitra fa velona eo amin'ny fiainantsika izy ry havana rehefa manana ny fanantenantsika tahaka ny fiainan'le jamba tahaka ny fiainan'ny Joba navotan'Andriamanitra izy ary tsara lavitra noho ny fiainana teo aloha aza ny fiainanao rehefa manana ny fanantenana tsara ianao miantombona tsara miandry an'i Jehova Andriamanitra tsara lavitra ry havana ny fananantsika ny tompo no ny fananana an'izao zavatra rehetra izao manana ny fanantenana manomboka izao ry havana aza manary tosintsony zany no afatra men'ny tompo antsika ry havana de mba afahantsika mitombona tsara miandry an'i Jehova Andriamanitra mba hananantsika fanantenana zany no afatra tamin'ny teny ity ry havana mbola misalasalitsika raha mbola eo no mbola tahotra eo zavatra mamperitreritra maro samihafa
fotoana mety zao hoe mibebary havana, tsy misy afa-tsy ny fibebahana rery any. Zay no azotsika miverina tanteraka am'le fitiavan'Andriamanitra. Ho ny bokin'ny Obolana any amin'ny famaranana ry havana hoe fa raha mbola misy koa ny farany de tsy foana ny fanantenana aho. Anisan'ny teny zay mahazatra antsika zany ry havana, ary entina ampaherezana antsika koa amin'ny teny ity fa tsy foana io fanantenanao io, raha mbola misy koa ny farany tsy foana io fanantenanao io. Amaranantsika azy ry havana dia eo amin'ny Romanina 5 ny 7 zao nivakin'izany teny zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy hoe fokisika hifaly amin'ny fahoriana aza, satria fantatsika fa ny fahoriana mahatonga faharetana, ary ny faharetana mahatonga fahatsara-panavoazan-toetra, ary ny fahatsara-panavoazan-toetra mahatonga fanantenana. Dia ho an'Andriamanitra rery any any voninahitra, ho azy hatramin'ny taloha, ankehitriny, ho azy mandrakizay. Amen.
Feno dia feno tokoa ry havana ny teny omeny tompo antsika androany, fampanantenana mahafinaritra. Tena fampanantenana mahafinaritra satria tena androany tena mbola manamafy ny tompo fa tsy mandao izy. Tsy mandao izy ninona zavatra misehatra eo amin'ny fiainantsika, eo foana izy. Mampahery antsika, mariny teny mihitsy hoe manandratra antsika ary. Na dia heverintsika hoe mafy sy ratsy ary, dia tsarovy fa mahalala ny hevitra hiverana azy ianao ny tompo araka ny teniny, hevitra tonga fiadanana fa tsy loza. Nandray ny tenin'Andriamanitra isika, manahoana ny fiainonao azy? Tondra inona teo amin'ny fiainako sy fiainanao ny tenin'Andriamanitra ry havana? Nahatsapa ve ianao fa tena nahatoky an'izany hoe tsy fandaozan'Andriamanitra anao izany? Sa indraindray miaya, indraindray mitebiteby, indraindray mirorosaina, indraindray mbola te handehany amin'izay mety heverintsika fa famonjena? Mety koa aza nanao fitandroza izy ny mpanompon'Andriamanitra teo. Mety koa mamy ny atsy finy eroa ry havana. Izany rehetra izany matoa tonga eto amintsika izany teny izany dia izao hoe tian'Andriamanitra mbola hiverina tanteraka aminy izao sy ianao. Tsy tiany hirorosaina intsony fa hatoky azy. Hatoky azy mandrakariva eo amin'ny fiainantsika ary hanantena azy koa fa tsy mandao antsika izy. Izany ny fahafaratsapanao ary amin'ity androny ity fa mbola nisy fisalasalana tao anatinao, mbola nisy firoroavan-tsaina tao anatinao, tsy finoana indrindrandrindra fa rendretrireny nge fa ho tany mariky ny tsy fahatokinan'Andriamanitra izany tsy finoana izany, izany fisalasalana izany, izany tebiteby sy aia izany, hibebahany izany, hibebahany eo anatrehan'ny tompo. Ary iza ny mahatonga an'izany? Ny devoly no mitarika ny olona ho amin'izany mba tsy hanana ny olona fiadanana sy fiainana. Fa vomen'Andriamanitra fahefana izao sy ianao ary tanina isika ho tokantranony ao mba hanao ny asan'Andriamanitra dia androaka n'izany devoly satana izay mandrebireby izany. Ko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manan-kera avy any Nazareta, ilay tompony tompo sy mpanjaka amin'ny mpanjaka, tompom-pahefana hatrany an-danitra sy etỳ an-tany, no azahoana mandidy ny satana tsy hanan-kera tsy hanan-pahefana. Mivoaka ianao ry satana, miala sao dia n'izao ianao eto ny entanao sy ny firongonao rehetra, miala amin'ny fanahy tsy finoana, miala amin'ny fanahy tsy fisalasalana rehetra, mivoaka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy any amin'ny farihin-drehetra hafa ianao ry satana, miala amin'ny fanahy mamitaka sy ny fanahy sandoka rehetra. Voaka ianao tsy manana fahefana, ho eto daholo ny entanao sy ny firongonao rehetra fa vidiny rahan'i Jesosy ireo tsy hanananao fahefana ireo fa mivoaka ianao any amin'ny farihin-drehetra hafa satana. Miala zao dia n'izao ianao, miala tsy manana fahefana eto amin'ny firenenay, miala amin'ny vahoakan'Andriamanitra ianao ry satana, miala amin'ny fiangonan'Andriamanitra ianao fa tsy hanananao fahefana ireo nankely ary fa mivoaka sy didinina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ianao any amin'ny farihin-drehetra hafa ny anjara lovanao ry satana. Miala tsy manana fahefana intsony ianao fa rava ny mandanao sy ny firongonao rehetra, any andavaky ny elo mandrakizay no misy ianao. Misaotra Jesosy, misaotra indrindra fa fantatray fa tianay ianao ary miasa mandrakariva eo amin'ny fiainanay. Misaotra fa Andriamanitra velona ny Andriamanitra hivavahanay. Andriamanitra tianay ianao ary fantatray fa Andriamanitra mbola miasa mandrakariva eo amin'ny fiainanay ianao. Misaotra indrindra ny amin'ny fanasitranana omenao ireo marary rehetra izay fanangataka teo anatrehanao. Misaotra fa fantatray fa mpamindra fo mandrakariva ianao. Misaotra ny amin'ny valim-bavaka rehetra izay nomenao, amin'izay efa nahitan'ny mpanomponao asa, izay efa nampahirezanao koa ny olonao na dia anaty ady aza dia tsapa fa efa mahery satria Andriamanitra mahery tokoa ny Andriamanitra hivavahanay. Fa indro apetraka eo am-pelantananao, misaotra indrindra ny amin'izay efa nataonao tamin'ny mpanomponao, na dia efa nivoaka hopitaly ary izy dia miverina niditra hopitaly indray ary ambany dia ambany tokoa ny oksizena ao anatiny. Misaotra indrindra fa izany rehetra izany ange dia efa nifenao tianao ampihoronana amin'ny finoana ary mbola nambaranao indray tamin'ity androny ity fa tsy mandao ianao
dia ataovy manana finoana ny mpanomponao na dia niverina ny hopitaly aza dia ataovy matoky ny teny izay fonomenao azy izy androany. Ny anabavinao izay maniry mba hanana congé amin'ny fanokanana azy ho mpiandry mba tsy hisakatsakany izany. Fiantsonao izany dia ianao manamarina ny fiantsonao dia matoky fa mba azo congé somatsara izy ahafahany mba miaina amin'ny fiadanana mandrakariva amin'izany fanokanana azy ho mpiandry izany. Tanao ny renim-pianakaviana izay mangididy mandrakariva ny tarehany ao anatin'ny herintaona dia efa nandeha kany amin'ny mpitsabo hoditra nefa mbola miverina foana. Ny mpitsabo dia fitaovana ihany fa ianao mpanasitrana dia sitrano izany renim-pianakaviana izany ho tsapa mandrakariva ny famindraponao ao aminy. Hitanao koa ny anabavinao izay tena tsy mahita tory matoky fa dia ianao Jesosy Kristy no manome fiadanana atao fantany mandrakariva fa mila mitondra ny fiainany eo aminao izy ary ianao no manome torimaso mamy ho azy indray. Ny fianakaviana maro ataovy indray mijery eo ambany masonao reny, ataovy indray mijery amin'ny antra-pitiavanao reny olona manana trosa be dia be reny tompo. Tsy tambo isaineto izy ireny fa tena maro matoky izay fa ianao no andresy lahatra azy aloha, ianao mihitsy no hamangy azy tena hibebahany aloha amin'ny trosa satria tsy araka ny sitraponao izany dia mivavaka aminao tompo. Ianao no hamindra foka hiasa mandrakariva ka nefa ireo trosa ireo ary mba hanana ny fitsaharany eo aminao dia aperakam-pelantananao. Ny amin'ny anabavinao izay tsy salama nefa tsy manam-bola akory na dia andehanana ho any amin'ny dokotera ary tanao izany tena eo ambany masonao izany dia mivavaka aminao tompo. Ianao Jesosy Kristy mihitsy no ame azy fanasitranana fa na tsy makany amin'ny dokotera ary izy ianao nge manasitrana azy eo ambony fandriana eo manangana azy tahaka izay fa nataonao hatretra izay dia mbola ho ataonao koa amin'ny anabavinao izany. Mpahirery izy avelo kivo fa ataovy matoky tsara fa Andriamanitra fitiavana ianao. Tanao ny anabavinao izay manana olana ra-panambadiana, tanao ny amin'ny fahoriany amin'ny izay vesatra amin'ny mahazo azy ny amin'ny tsy fitiavany vadiny azy, ny amin'ny fankalana efa tonga ao anatin'ny vadiny ka na dia vao mahita azy aza ny vadiny dia efa sorena sy tsy ravina. Tanao koa ny fanenjehan'ireo havan'ny vadiny, ianao mahalala ny zavatra rehetra fa mifona ho an'ny tokantrano rehetra izay mikorotana, mifona ho an'ny renim-pianakaviana sy ny ray-pianakaviana izay titena, mifona ho an'ny tokantrano ny mpanomponao tsirairay avy maro mikorotam-panambadiana nefa matoky fa ianao ny tompon'ny filaminana andamina azy ireo ka mba hirindra sy verina amin'ny laoniny amin'ny fitiavana voalohany tokoa ny amin'ny fanambadiana izy ireo. Any koa ny renim-pianakaviana izay efa nilaoza ny vadiny, efa vita divorce, efa ela, ny zanany koa nefa dia lasa ny andafin-dranomasina ny zanany tokana. Mahatsiaro irery izy tompo. Ataka aminao mba hamanginao azy ny amin'ny fitiavanao azy ka tsy irery izy fa manana anao dia mampahireza azy zavelo kivy zavelo tena diso fanantenana izy amin'ny fiainany fa ataovy matoky anao ilay tompo sy mpamonjy azy ary ianao ny asa managerika hiazona azy amin'ny fitiavanao mandrakariva. Perakam-pelantananao ny renim-pianakaviana izay niala tao tokantrano koa ny vadiny, lasany avokoa ny entana rehetra nanaraka vehivavy hafa. Tanao ireo zanany anankiroa izay mbola tazahiny izany renim-pianakaviana izany efa tsy misy ninina intsony eo pelantanana, nampisiny tsy misy ianao mampahirezany izany renim-pianakaviana izany aza velo sy mba saina koa ireo zanan'ireo fa ianao no ampahery azy, ianao no ameny banga ao anaty tokantrano raha-podio ny sain'ny ray-pianakaviana hitodika eo aminao ary tsarovy koa izany vehivavy mangala-padin'olo izany mamindrafo vonjeo izany mba hiala amin'ny fanao ratsiny hiveriny eo aminao. Perakam-pelantanao ny renim-pianakaviana izay hanokatra lalam-barotra vaovao mba handeha tsara, hainao izany fa sokafo ny lalana, sokafo ny trano fitehirizan-tsoanao ka dia arotsay hitahio izany renim-pianakaviana izany ary ataovy tsapany koa izany ka na mandeha ny tsena na tsy mandeha ny tsena dia ho fantany fa tia azy mandrakariva ianao.
Vavy manana olana ara-panambadiana petraka ampelantananao mba ianao no handravina zany fotoantaona rehetra zany ary ny vatra izay ataony dia mba handeha soamatsara. Tanao fa maro dia maro indray mpianakaviana mijangajanga tena mangataka fanafana avy aminao tompo efa nandroana teo ny asany devoly satana izay mamatotra an'izany. Ray mpianakaviana fa nandray mpianakaviana dia ianao nanafaka faran'ny zanaka manafaka ho afaka dia lamina ny tokantrano iverina amin'ny fitiavana voalohany. Tanao fa tena koritany devoly mihitsy izao ny tokantrano maro dia maro fa ianao tompony filaminana fa tsy tompony fikotranana. Ianao nandamina ireo tokantrano feno ady sy korotana miainao anaty ady ireo. Tanao ny fahorian'ny zanaka ao anatin'izany ka dia mivavaka aminao. Ampisahary ireny ady tompo, ameo fiadanana ny tokantrano izay mangataka aminao mba hilamina. Petraka ampelantananao ny amin'ny mpanomponao izay te hanana tokantrano. Roa ny zanany mba ho vady avy amin'ny Jesosy Kristy tokoa sady matahotra anao aneno angatahany aminao. Dia araka ny teninao hoe mangatady omena ianareo mba hatanteraka ny fifalianareo. Raha sitraponao izany dia tanteraka. Rehefa tsy sitraponao kosa dia mba mangataka aminao mba hahafahany izany ireny mpianakaviana izany mba hahanana tokoa, mba hahafahany manaiky izay sitraponao. Tanao ny amin'ny zanaky ny mpanomponao izay anatin'ny tsy fahasalamana, eo azy ny hery ny tanjaka fahasalamana avy aminao dia apetraka ampelantananao. Ny anabavinao koa izay anao kankoro amin'ny 14 Jona ho avy izao hifindrana ho deuxième année amin'ny infirmière dia apetraka ampelantananao mba ianao no hanamarina ny anabavinao mba ho tena ho findra deuxième année soamatsara izy izay mianatra ny Juliarany matoky fa dia manamarina ny anabavinao ianao ary manamarina ny teninao. Fa ny zanakao sy ny asa ny tananao dia aoka ho adidinao ihany. Dia maro tompo ny olona izay mangatabavaka hitanao avokoa ireny fa dia ianao no hijery amin'ny amanitra mpitiavanao ka omenao valimbavaka avokoa eny fa na dia tsy voatonona teto ary fonana aminao mandrakariva satria voafetra ny fotoana eto fa efa hitany masonao izy ireny dia omeo valimbavaka izay sahazazy tsirairay avy. Tsarovo ny firenenay, tsarovo izay onjam-peo radio vaovao masoa izao samy an-trano tokoa ka mba hiroborobo ny fandahany ny fanaovana ny asanao eto amin'ny radio vaovao masoa ity ary ny firenenay dia ho amindranao foka ilamina andro fa izay satria efa niteny fikasanao eto fa anao Madagasikara dia tsisy maharombaka izay ampelantananao. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy tomponay no angatahana izany mivavaka izany. Misaotra raha io. Amen. Izay rehetra tena nibebaka ka tena nanapa-kevitra amin'ity androny ity fa tokony tompo mahatsiaro ny amin'izany hoe Andriamanitra tsy mba mandao azy izany dia raiso amin'ny finoana sy fanantenana ny fahatokiana mihitsy izao tenin'Andriamanitra izao izao famelan-keloka omeny tompo antsika izao. Hoy ny tompo amiko sy aminao, matokianaka voavela ny elokao. Raiso ny fanamasina kahery ianao ampianatra anao ny fahendrena rehetra ny fitiavan'i Kristy sy ny fiadananao aminao. Amen. Rainay izay ny an-danitra, ho masinina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, tao anay ny sitraponao, ety an-tany takiny ny an-danitra. Eo anay ny oniana sahaza ao anay, ary mamelany elokay, taky namelanay izay meloka taminay. Aza mitondra anay mifankapanahy, manafanay amin'ny ratsy. Anao ny fanjakana sy ny hery ary voninahitra mandrakizay. Amen. Misaotra an'Andriamanitra lehibe tsika ry havana fa tanteraka soamatsara ny fitoam-bavaka izay nitanterahantsika teto ary tena isaorana ny tompontsika. Antsan'i Kristy rehefa resy lahatra izy ary tsapany ny asan'Andriamanitra teo amin'ny fiainany, tsapany fitiavan'Andriamanitra sy ny famindrapon'Andriamanitra teo amin'ny fiainany dia nisaotra an'Andriamanitra izy. Izao sy ianao koa androany dao hiaraka amin'ny antsan'i Kristy hisaotra an'Andriamanitra misaotra anao ndao ary. Misaotra anao
Famonjey avy aminao ray sy tampisaina ny fitahina tobaka ho anay zanaka malalana ampy misara ny fahasoavana avy aminao ampiuzaray no anao sy oay ka misotranao am fitiavanao fa lehibe tokony so zay vitanao misotranao 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 soratsika ny tompo ry havana afaka natateraka ny fandarana tamin'ny teny ity andea maraparana zao fandarana zao tsika ry havana zao ndray ny afatra apetraky ny tompo amintsika hoe tsika vatsy eo amin'ny fiainana andavanandro ao amin'ny Zakaria 7:9 ny 12 no teny omeny tompo atsika mivaky toy zao amin'ny anaran'i Jesosy miverena ho amin'ny firavoravona mafy ianareo mpifatotra manana fanantenana anino ambaraka ao aminao hoe hanonitra roeny ho anao aho raiso ny tsodrano avy amin'ny tompontsika ho aminareo aneny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo ny fitiavako teo aminareo rehetra ao amin'ny Kristy Jesosy
amen. Ambudio zahay Jehova aminy fitiana naiza no hanea aoka hovenenena o amino izahay mpanompona. An'Andriamanitra rereny ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Ny laharam-pifandraisana izay ahafahantsika mifandray amin'ny mpanao fandaharana dia ny 034 69 115 94 na 033 11 659 17. Rary ny fiadanan'ny Tompo aminao sy ny ankonanao rehetra ao. Amen. mifoaza marina ary aza manota. mifoaza marina ary aza manota. Fandarana atolotry ny mpanompon'Andriamanitra Ndriana mivady. Renareo teo ny fanompoam-pivavahana ho an'Andriamanitra teto amin'ny radio vaovao mahasoa. Androany niarahantsika tamin'ny mpanompon'Andriamanitra Ndriana mivady.